Maherin'ny 20 tapitrisa ariary kosa ny voangon'ny orinasa Savonnerie Tropicale hanampiana ny sampana vokovoko mena malagasy nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 lasa iny tsy hijanona treto izay hetsika izay fotoizana amin'ity taona ity. Vola mitetina 7,737 tapitrisa ariary no natolotry ny Savonnerie Tropicale ao fanampiana ny asa fanasoavana ny mpiaramonina izay tanterahan'ny vokovoko mena malagasy ampiasaina amin'ity taona 2024 ity. Ariary folo isaky ny mividy savony nosy be seconde 2 no ahafahana nanangona ity lela vola ity. Ny taona 2024 no nanomboka anao ity fanampiana ity ny orinasa Savonnerie Tropicale, saingy nahitana fihenany zany noho ny fihenan'ny tany fanjifan'ny malagasy ny vokatra sy noho ny fitombohan'ny vokatra tsy manara-penitra ary ny fanampiana masina araka nambaran'ny tompona andraikitra. Nandritra ny fanolorana ity lela vola ity dia natanterahana ihany koa ny fanaovan-tsiny mahakasika ny fiaraha-miasa anivon'ny vokovoko mena sy ny Savonnerie Tropicale. Mena voangon'ny vokovoko mena malagasy. Ka zay lelazana hoe tsy savony fotsiny novidin'ny mpanjifa eto toerana fa mandray anjara akoa amin'izany hoe asa soa amin'izany hoe fanampiana ho an'ny mpampianatra izay mety isanirana noho ny loza rehetra mety vita tao zareo na inona na fotozy zany na tondradrano na loza maro samihafa zay Ny orinasa Savonnerie Tropicale dia anisan'ny orinasa voalohany manao ny fanampiana mivantana ho an'ny vokovoko mena malagasy araka nambarany voalohany. Ny vokovoko mena malagasy izay tsy manana fidiram-bola fa miankina amin'ireo fanampiana mba ahafahany manatanteraka ny anjara asany eo amin'ny fanampiana ny anivon'ny fiarahamonina. Tsy adin'izy ireo ihany koa araka izany manentana ny mponina hanjifa ny vokatra vita eto an-toerana, indrindra fa ny savony, izay sady mahafahana manampy ny mpiarabelona no mampiroborobo ny toe-karena.